pasteur Mayol iroso amin'ny fifidianana zany tsika efa be dia be nefa nyteny hoe candidat sy candidate eo le fifidianana zany tsy voalita sotra hoe anana famarina sa tsy famarina ty fifidianana ty ianao isafidy andray anjara no isanazy tsy manana iavy amin'izay ketrehinao ny fifidianana zay Nyamu zany hoe efa irak'Andriamanitra le hoe hamonjy le fireneny donc raha misy fifidianana anao zany dia efa vonona izay tsisy fifidianana anao dia efa vonona foana zany izay fa efa iraka nandran'Andriamanitra anahy dia efa vonona zany zay tsy miankina amin'izay le fisiny fifidianana sy tsy fisiny zany efa vononanay misy fifidianana vonona izay tsisy fifidianana fa mikorotana ambony ambany io omenanay ny fanjakana efa vonona izay le vinanao teo misy teboka maromaro saika mamemetsiny ny vahiny hoe tany ny vahiny alaina le averina migasy ny vahiny ohatra zao tsy manana ihany koa ianao ny fifandraisana amin'ny vahiny satria mafimafy loatra le ataka nataonao tamin'ny vahiny teo za tsy nanafika ny vahiny fa nametraka ny hoe aoka mba tombotsoany malagasy no jerena rehefa mba mahazo ny tombotsoany vahiny eto Madagasikara tombontsoantsika gasy no jerevana mba ifameno le tombontsoa zany fa tsy hoe korony hoe dia ny gasy ahantra eto fa ny vahiny zay mitrandraky ny arenatsika ianakarena atrany fa ny tanjona dia ampandrosoana ny malagasy dia mba samy mahazo tombotsoa na ny an-daniny na ny ankilany iza mety firenena hafa irin'ny fon'ny pasteur Mayol kokoa iarahana miasa zay vonona zany mba hijery ny tombotsoantsika firenena malagasy na firenena iny izy na firenena izy dia misokatra zany ny tena koa hiary asa amin'ny firenena misy fampanantenana maromaro tao anatin'le vinanasanao firy-taona ao anatin'ny firy-taona natanterahana reka raha tsy tanteraka dia savy ianao ametra-pialana za rehefa tsy vita ny zavatra nataoko ao anatin'ny ataontsika hoe mandaha anankiray dia tsy mirotsaka tsony amin'ny mandaha manaraka fa ny malagasy ihany no ametraka amin'izay hoe mbola ilaina na tsy ilaina intsony dikan'izany mandany filoham-pirenena taona iray atao 5 taona dia rehefa tsy tanteraka rehefa tsy vita izay ny fanarana tamin'ny malagasy dia tsy miandry ho asorona ny tena koa na miandry ho ahongana avy dia efa manao engagement rehefa tsy vitako ny fampanentanana nataoko dia efa mijanona azy hoe iraka izy pasteur Mayol hoe mission nampanaovan'Andriamanitra anao zany eo ka raha tsy lany ary anao zany ve dia ametsiny an'Andriamanitra zay zany tsy tody amin'izay ntsony le finoanay sy ny atao hoe fanadiadinanay tsy any amin'le tsy lany ntsony zany izahay fa ny amin'le hoe vitako ve ny adidy tsy andraikitra naperak'Andriamanitra amiko narenan'ity firenena ty any zany ny hafa tsy hoe tsy ho lany zany raha mitombona ilay teny teo pasteur hoe misy ayao anatin'le fifidianana ka nareo efa mino hoe resy lahatra fa mandresy raha mivoaka izay valim-pifidianana izay kanefa tsy araky rehetrarehetra reo monsieur dia isan'ireo candidat hitona olona eny an-dalambe ve ianareo anohatra ny voka-pifidianana ka raha niraka nandran'Andriamanitra zany dia tsy amin'izany ntsony zany zay tsy any amin'izany hoe tsy ho tafiditra hoe tsy ho tonga fanjakana io nge tsy niady eto amintsika zany ady ara-panahy fa tsy ady ara-politika na ady ara-toekarena fa ady ara-panahy io zany dia tsisy fahefana ambon'izay fahefan'Andriamanitra zay izy no efa miteny hoe anatanteraka an'izay ametraka an'izay dia minotsika malagasy fa hamonjy firenena nge zay iraka an'Andriamanitra zay fa tsy hoe ny tombotsoan'ny pasteur Mayol na président Mayol fa ny tombotsoan'ny firenena no fandresentsika amin'izay ady ara-panahy zay fa ty firenentsika malagasy ty zany raha mbola mpitondra ataontsika hoe politika fotsiny tsy afaka miady amin'io resaka fanahy io fa tsy maintsy herin'Andriamanitra no entina mandresy anazy io dia izay nandrahanantsika ka rehefa resy io fahavalo ara-panahy io dia androsy adana faizay koa ty firenentsika malagasy ady ara-panahy no andrentsika eto fa tsy ady ara-politika na ady ara tao anatin'ny lantenao teo pasteur be dia be le zavatra hoe kitihana ka raha mby tonga eo amin'ny fitondrana zany hoe pasteur Mayol dia hikitika na lam-panorenana teo mazava ho azy fa ny antsika malagasy ary zany dia mahita fa hoe tsy hafana mampandroso ny firenena mihitsy le lam-panorenana nisy teo fa saika namboariny zay mpitondra ny fandimy tao hifanaraka amin'ilay fitondrana vaovao foana ny lam-panorenana ka tsy maintsy hanao refondation tsika arak'izay nambara zay ary dia io lalam-panorenana io sy ny rafitra mihitsy sy maintsy ovana aloha raha te handrosotsika fa raha zao rafitra misy antsika zao na lalam-panorenana misy antsika zao dia azo antoka fa
mbola ny eo ihany ny eo raha ohatra ka tsy anovany tsika zany fa za zany amin'ny fanovana lalam-pandrenana tsy hanao référendum fa fifidianana no ataoko rehefa tonga amin'ny fanjakana dia mametraka lalam-pandrenana ny malagasy tsiraray avy arak'izay eritreretin'ny malagasy tsiraray avy ny lalam-pandrenana fanjakana tokana no mety amiko na hoe ny régime parlementaire no mety amiko ny fédéraliste no mety amiko ny monarchie no mety amiko ny théocratie no mety amiko dia samy mandrafitra lalam-pandrenana io zany ny malagasy dia manao ny propagandin'izy io fanetanana ny malagasy mba hifidy azy dia io lalam-pandrenana zay lanin'ny malagasy rehetra io dia io nitondrako ny firenena satria zay ny safidin'ny malagasy fa tsy hoe lalam-pandrenana zay mety amiko no ataoko nefa ny tsy ampandroso ny firenena malagasy anova rafitra tanteraka atsika zany amin'ny fotoana zay atongavana amin'io fanjakana io. Anaona pasteur ny hoavy ny fahalalany fanehoan-kevitra sy ny asa fanaovan-gazety fa ianao tonga toerana malalaka ny fanehoan-kevitra amin'ny lafin'ny na gazety na radio na télévision na an-dalambe fa ny programme koa dia tahaka an'ity voalohany dia zao fangatahana no ataony izay anao filaharana eny an-dalambe na amoaka hevitra amin'ny fitakina amin'ny zavatra tsy mety amin'ny fanjakana ataony zareo fa ny commune dia tsy mahazo mandat zay fangatahana ataony pitaky zay zavatra iverina soan'ny firenena ny préfet indray no mibaiky ny mpitandro filaminana iaro ny pilahatra eny amin'ny arabe dia ny jiromena no mitaridalana eny aloha dia anokana toerana izay ahafahan'ny tsiraray avy mamoaka hevitra amin'ny kabary hitakiny zavatra tiany hotakina dia rehefa vita izay dia ny mpitondra fanjakana no midinika amin'ireo mpitaky ireo ny zavatra takiny ny fomba azahoana manatanteraka io zavatra takina io dia atao lobary andasy hoen'ny malagasy rehetra alefa mivantana amin'ny télévision sy ny radio ny ady hevitra eo dia rehefa vita izay tapaka ny fanapahan-kevitra tanterahana ka raha mila fanoloana ministra dia ireo antoko mitaky ireo no asaiko manolotra ny ministra anatanteraka ny zavatra angatahany rehefa vita ny ady hevitra fa azo tanterahana izany dia mazava ho azy zany fa izy ireo mihitsy no anolotra olona anatanteraka ny zavatra takiny zany noho izany malalaka ny malagasy amoaka ny hevitra rehetrarehetra na amin'ny télévision pirenena io na amin'ny radio pirenena fa zao kosany manaraka ny lalàna fa tsy anopa olona tsy anevadeva olona tsy amingavinga olona tsy ilaza vaovao tsy marina raha vo zay no ataon'ireo olona mpamoaka hevitra amin'ny fahalalàna dia za kosa dia tsoroko dia neto fa tsy anaiky izany kosa ny tenako hoe ohatra ny zava misy amin'ny tambajotra misy amin'izao fotoana zao amin'ireny serasera isan-karazany ireny dia tsy misy afa-tsy fanevadevana olona fanompanana olona fanapotehana olona filazana vaovao tsy marina raha izany kosa no avoaka ny mpanao gazety na ny mpamoaka hevitra rehetrarehetra dia tsy mifanaraka amin'ny kosa angamba raha izay satria hoe ny fahalalàna zany tsy atao anapotehana olona tsy atao anaratsiana olona ilazana vaovao tsy marina zany fa omeko alalana ny radio sy ny télévision rehetra eran'ny Madagasikara zay manana ny fahefana afaka hanokatra an'izany eran'ny Madagasikara dia atao lalàna zany fa afaka manatanteraka daholo fa tsy misy sakatsakana intsony zany rehefa tonga eo itsika. Ety le vice-président le président ny GFFM national ty makoa sinoy izy ty raha ny fahitanareo azy gasy izy io za zany tsy mbola misy firenena vahiny na iray aza nifampiresaka tamiko nifampiraharaha tamiko tsy mbola misy na iray dika zany tsy marina ny filazana hoe ny sinoa no andamosiko na ny frantsay na ny amerikanina na ny arabo fa zao zay vonina ampandroso ny firenentsika malagasy kosa na firenena iny izy na firenena iny izy dia tsy mikatona varavarana fa misokatra ny firenentsika malagasy satria tsy afaka hitoka monina eto tsika satria nosy
rehefa tonga fitondrana ve pasteur mbola ampiasa ny ampafolon-karena ny ampafolon-karena rehefa tonga amin'ny fitondrana dia ny zay ihany no alaina any amin'ny malagasy fa ny 9 isan-jato omena ny malagasy ray manontolo ny harem-pirenena fa raha mba ihinana ny mpitondra fanjakana dia mba farafabetsany mba ny ampafolony ihany atao lalàna fa ny 9 ny harem-pirenena ho an'ny malagasy rehetra fa tsy ny 9 isan-jato no hoan'ny mpitondra fa ny ampafolony ihany zany hoe misy vola 6 milliards de dollars zany avy tamin'ny volamena na tamin'ny boîte de rose dia ny ampafolon'io ihany no azony fanjakana mpitondra fanjakana hoanina raha ihinana fa ny 9 isan-jato io zany hoe ny 5 milliards 400 millions de dollars mankany amin'ny fampianarana ny fahasalamana any amin'ny lalana dia gratuit ny fampianarana sy fahasalamana misy farany pasteur raha tonga amin'ilay fitondrana eny ianao misy zogo be dia be le sitrahan'izay filoha tonga eo na arakolony zany na moyen zany ka ianao ave anisan'ny taky an'ireny sa isitraka an'ireny sa reny le zogo be dia be ny mpitondra reny filoha-pirenena reny ohatra arakolona ny avantage be dia be reny fa pasteur mahelo ave anisan'ny isitraka an'ireny sa hoe anapoana an'ireny sa tsy handray an'ireny karaha filoha-pirenena zany kosa nge tsy manana ny zony dia filoha-pirenena kapoka zany fa tsy maintsy mba manana ny zony le filoha-pirenena manana ny fahefany koa le filoha-pirenena mba ahafahany mampandroso an'le firenena raha sanatria le filoha-pirenena tsy manana ny zo tandrifiny azy izay iraisam-pirenena zany tsy manana ny fahefana dia ho avy daholo anie ny olona tsy makasitraka ny fandrosoana ibana ny lalanao dia tsy androso mihitsy le firenena tian'izany mba manana ny zony amin'ny maha-filoha-pirenena azy ny filoha-pirenena fa tsy zo io papana kanefa ny vahoaka mahandro mazava ho azy ny harem-pirenentsika malagasy rehetra pasteur nao teniteny ndroso ny dila ny fambatsim-bola dia ny malagasy ihany no ifampirarahamboko sy ariasamboka fa raha misy vahiny anampy ara-bola dia ny fepetra dia izao ampandrosony malagasy fa tsy ny ampahatra ny malagasy ka ny malagasy ihany ohatra amin'izao no ifanometanana amin'izany za tsy mbola naka vola avy any ivelany mihitsy anaovana an'ilay campagne fa dia mbola ny malagasy hatramin'izao no vonina hiaretana ifanometanana izany fa saikin'izao raha misy anampy a dia tsy ny fepetra takiny zareo no anekeko an'izany fa ny fepetra takiko dia izao ampandrosony firenena dia kristianina tsy manda fanomezy ianao lazalatsaka pasteur fa misy ve amin'izao fotoana izao ny olona hoe manakatsakana anao na hoe anambitanjanao na ohatroatra izany efa nisy zany aloha fa nambatambazana hoe aza mirotsaka pasteur fa omena vola zao anao omena vola zao fa raha zay vola zay ny tadavoko dia efa tsy nisy antsika teto fa za naniraka anahy tsy firenena vahiny tsy antoko politika sy mpanambola malagasy na vahiny fa dia iraka nampanaovin'Andriamanitra ny ka nisy ny fanambatambazana vola sisisa fa za zany tsy nanaiky an'izay fa raha ny tombontso politika kosa nataoko efa navelako ty favalasa satria hoe ina moa nidirana amin'ity raha sarona ty fa iraka nampanaovina anahy dia tsy miverina tsony azy misaotra anareo mpanao gazety rehetra